any anaty pôketrana ho any hoe ovako ty fanahitrako ty fa tiako Jesosy ihany nitondra ateto satria tsisy olona mafoy zanaka atao fanahitra izany fa Andriamanitra rery nafoy an'izany nalatsa-dra ny zanany Kristy tompo mpamonjy ny fiainantsika mianakavy tonga amin'izao toerana izao ka raha efa nanomana ny tsara indrindra any aminao ianao dia tiako ianao hitsangana androany satria rehefa manome zavatra azy atsika ka hitsangana nomezantsika voninahitra ny anarany dia ny fanahitra atsika eto moa misy karazany telo ao ny apafolo-karena raha nomen'Andriamanitra 10 million anao dia ny apafolon'izany 1 million raha omen'Andriamanitra mihoatra an'izany ianao dia tahak'izay foana ahintsika tsara mikaonty an'izany dia ao ny fanahitra tsotra izay fanahitra mpisaorana dia ao io fanahitra ety aloha aty io na mpaminany io ka raha misy teny manentana anao androany andaontsika hianatra andrombaka fa tadidio tsara fa ny mandrombaka koa tsara ny mivavaka fa mety zany tsara fifadian-kanina ataoko sy nataonao koa satria misy amintsika eto anatin'ny mivavaka ombana fifadian-kanina mety zany fa tsy diso anjara amin'izany koa ny fanahitra izay ho aterinao eto satria andray zavatra avy amin'Andriamanitra ianao ka sandrato ary izao fanahitra izany dia samia mivavaka ny fanahitra izay nateriny antsika amin'ity andro atoandro ity o Jehovah rainay tsara indrindro ndreto indray izay anatanteraka ny teninao hoe aza miseho an'loaka raha tsy manahitra fanahiti-pisaorana nomenao ty apahany tamin'izao fanahitra izao zay ka aterinay ilay apahany anateranay fisaorana ho anao anomezanay voninahitra ny anaranao raisy ho antra-kasitranao izao fanahitra hoentina itsirairay avy izao hitanao ny etaetany raha vavy io koa nanova ny fanahitra ny izy teo mety efa nanapa-kevitra izy tany ataoko an'izao fa tonga saina izy rehefa nanentana azy teto fanahy-masina satria fanahy-masina efa amin'ity toerana ty mamangy anay ka mankasitraka tompo rainay tsara indrindro halleloia amen ny any aoriana mandeha aloha dia tiako ianao andia hitsangana anome voninahitra an'Andriamanitra tsika hoe hisaotra ny Jehovah lalandava hoe ao ambavako sy ao ambavanao mandrakariva ny fiderana azy androany halleloia hisaotra ny Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy oderako satria lehibe ny fitiavan'i Jehovah fa fitiavana mandrakizay ny mitoetra ho aminy misaotra ny Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy oderako satria lehibe ny fitiavan'i Jehovah fa fitiavana mandrakizay ny mitoetra ho aminy miara-makalaza ny Jehovah isika rehetra hiara-iteran'i Jehovah izay ny ore no sitrany satria lehibe no soavany teto amin'ity tanty miara-makalaza ny Jehovah isika rehetra hiara-iteran'i Jehovah izay ny ore no sitrany satria lehibe no soavany teto amin'ity tanty misaotra ny Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy oderako satria lehibe ny fitiavan'i Jehovah fa fitiavana mandrakizay ny mitoetra ho aminy misaotra ny Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy oderako satria lehibe ny fitiavan'i Jehovah fa fitiavana mandrakizay ny mitoetra ho aminy miara-makalaza ny Jehovah isika rehetra hiara-iteran'i Jehovah izay ny ore no sitrany satria lehibe no soavany teto amin'ity tanty miara-makalaza ny Jehovah isika rehetra hiara-iteran'i Jehovah izay ny ore no sitrany satria lehibe no soavany teto amin'ity tanty
misaotran'izeo valalandava eo ambavako mandrakariva tikanao hitsangana dia raha izy hoe ataovy ao ambavako mihitsy hoe ny fiderananao androany fa fitiavana mandrakizay no mitoetra ao aminy misaotran'izeo valalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana ze oderako satria lehibe ny fitiavan'i Jehovah fa fitiavana mandrakizay ny mitoetra ao aminy miara-mankalaza an'i Jehovah isika rehetra iara ideran'i Jehovah izay nire no sitrany satria lehibe na soavany teto amin'ity tany ity miara-mankalaza an'i Jehovah isika rehetra iara ideran'i Jehovah izay nire no sitrany satria lehibe na soavany teto amin'ity tany ity isika rehetra iara ideran'i Jehovah izay nire no sitrany satria lehibe na soavany teto amin'ity tany miara-mankalaza an'i Jehovah isika rehetra iara ideran'i Jehovah izay nire no sitrany satria lehibe na soavany teto amin'ity tany satria lehibe na soavany teto amin'ity tany Halleluja daotsika hitsodrano azao fanatitra izao o Jehovah rainay tsara indrindro tsy hainay indray Jehovah rainay tsy hanatitra zany sorana tamin'ny fanatitra izany satria lehibe ny fahasoavana nataonao tamin'ity tany velona ity zay dia nanisany sitraka an'izany dia niseho teto izay nanatitra fanatitra mpisaorana tompo satria tianao loatra izay raha fitiavana nasehonao anay dia tsy voavalinay mandrakariva mihitsy tompo fa manao amin'izay tratra anay zany ka raisy izao fanatitra izao anitarany any ambanintainao amonjena amin'ny fanahin'olona koa tompo ary hitahinao ny poketra sy ny paosy izay ny alan'izao fanatitra izao ary voatako ny fanahy amin'ny alalan'izao fanatitra izao ho voninahitra ny anaranao masina izany mankasitraka raha eo Halleluja amen Vavaka Pasteur
iaraka ny voninahitra an'Andriamanitra isika rapitsony amina mariazy izay atao eto amin'ny 2 ratoandro satria fandresena eo mariazy rapitso efa vita soratra efa taonany maro tsy fantatro hoe tany amin'ny 30 taona lasa mahery tany ary tokantrano izay anisany niady tena niady ny anabavy nangatabavaka taminay foana satria tonga isatana nanimba ilay tokantrano nandrava ilay tokantrano teo amin'ny 10 volana lasa ngam'izay raha be indrindra dia resy satana satria ilay olona nentina mambavaka hatramin'izay mba hitoetra tsara ao anatin'ny tokantrano sy nentina mambavaka mba ho atao tompo izy mihitsy no niantso hoe pastera olom-baovao azao efa tsy za taloha intsony za zao fa olom-baovao azao anapa-kevitra hoendry amin'izay sady anaraka an'Andriamanitra ka raha anaraka ihany adia ao aminao ao mihitsy ihany no anompo an'Andriamanitra efa nanaraka fitombavaka teto ny rahalahy amam-bolana maromaro zay rapitso no mariazy fitsofandrano ny fanambadinany docteur Lala sy ny vadiny rapitso eto amin'ity toerana ity fandresena lehibe satria sady tafatoetra tsara ao anatin'ny tokantrano ny rahalahy no ihany koa tafatoetra tsara ataon'i Jesosy fandresena zany ka iaraka ny voninahitra an'Andriamanitra tsika rapitso amin'ny 2 atoandro le izy eo amin'ny adiny raha eo vitsy zay dia mitoy ny fitombavaka rapitso amin'ny 20 ny alambavy moa nanontany tamiko hoe dia mbola isarom-boaly ve za ozy ratada tsy misarona an'izany ho ianao fa ataontsika araka le maizy azy le izy ka ho sarona natao iny netindray moa dia hoentahana natao iny netindray sady zany fa ny ry anankiray ry no saronana rehefa ho atao eto amen zay zany le izy ka afinaritra ny fotoana rapitso mba manatria ihany mba hiaraka mifaly ianao rehefa miaraka mifaly amin'izay mafaly ny olona tianao zay mba hafaly anao koa Andriamanitra tiavo fifaliana misy olona tsy tonga raha tsy fahafatesany fahoriana misy olona tsy mamaro-pananana raha tsy efa nisy maty fa mba menara manao fety amina fifaliana tongava rapitso lazao ny namanao mba tongava rapitso hoe raha afaka ianao zay zany rapitso mariage fanamasinana tokantrano docteur Lala sy docteur Martial samy docteur Moïse mivady izany tsara ny tompo sa tsy zany dia rapitso ariva mivaly sasany alim-bavaka mampianatra manomboka mivaly sasany ao amin'ny fandarana DDI dia vita zany dia mitoy amin'ny alim-bavaka fa vao mafaly ihany koa tapitra amin'ny herin'ny androany ny fifadian-kanina aza mba manao mampalahelo be io mo sasany moa dia sasany dia mila matanjaka tsara foana sa tsy zany mila matanjaka tsara foana ripy somary mamelively amin'izao zay mba tratrany kely fa samy mahery izy io moa mifindrafindra tao amin'ny vadika izy dia mandondona aty amiko aty dia somary tafiditra kely any ava dia miady aminy aho io zao hatrany ivelany any izy io fa ny mampiavaka le izy tsy maravatsika le izy amin'ny alahady zao dia amin'ny alahady manaraka an'iny manao batisa isika fa 17 ny soratra anarana amin'ny batisa ao fepetra fifadian-kanina 10 andro farafahakeliny zay ho atao batisa
dia soratanao mihitsy nanomboka tamin'ny novina miafara amin'ny novina formation amin'izay fifadikaniny zay alakamisy herinarapitso a manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 1:10 adiny 2 zany a misy fiofanana ho an'ireo zay ho atao batisa alakamisy efa misakafo amin'izany a efa misakafo afaka mihinana tsara amin'ny maraina dia mandeha aty a manao formation satria efa elaela zay nanaovantsika fifadikaniny zay sa tsy zany dia mba mihinan-kanina amin'izay afaka misakafo maraina atoandro a sy hariva dia ho an'izay ho atao batisa dia an'izao dia manomana akanjo fotsy a ho atao rehefa mivoaka avy ao anaty rano nareo dia manao an'iny akanjo fotsy iny tsy misy didiny fa zay anaovanao ny didiny ihany a fa didy fahamahotenana fotsiny ilay izy a tsy short sady tsy pataloha fa na zipo na kazaka na robe na grossesse lamba hoany kosa tsy mety fa leo akanjo hoany akanjo fanaovany reny zay ny am'le izy ataontsika indray ilay hira hoe ny teninao a Andriamanitra dia feno fitiava-lehibe ataontsika rythme tsara raha mba mety a dia mitsangana sady manala fizanana tsara no mileran'Andriamanitra. Nasikely nasikely ataovy manaitra reny mihitsy ny fidirana ataovy le manaitra reny mihitsy Feno fiti avadeibe Iteninao mandresy lahatra Manarakatsakana izay mani Iteninao Andriamanitro Feno fiti avadeibe Iteninao mandresy lahatra Manarakatsakana izay mani Ampianaro ao tompo Anambara ni fitiavanao Manompoanao Andriamanitro Zambatranga eo anilanao Ampianaro ao tompo Anambara ni fitiavanao Manompoanao Andriamanitro Zambatranga eo anilanao Teninao Andriamanitro Faha lupa fatesana Chanyapasana za tenandre Nimati deu velunahitra Teninao Andriamanitro Faha lupa fatesana Chanyapasana za tenandre Nimati deu velunahitra Ampianaro ao tompo Anambara ni fitiavanao Manompoanao Andriamanitro Zambatranga eo anilanao Ampianaro ao tompo Anambara ni fitiavanao Manompoanao Andriamanitro Zambatranga eo anilanao Plasy amin'izay nareo misy karazany maro a ny olona tonga ao anaty fiangonana kalitaon'ny mpino a ao anaty fiangonana fa kalitao anankiroa no resahako eto aloha na hoe qualité misy kalitaony be fihetseam-po tena lasa tanteraka mihitsy ny sentiment
rehefa mihira, rehefa midera, rehefa miantoroteny, tsara beny. Tsara beny satria tsy mitovy amin'ilay ohatran'ny poto vato iny. Tsy mitovy ohatran'ilay poto vato mijoro mahitsy iny. Lasa tanteraka mihitsy ny inspiration, ny sentiment, ny émotion, ny amin'ny ray manontolo, lasa tanteraka. Tena tsara iny. Fa ny olana fotsiny indraindray nijanona ho sentiment tao anatin'ny fotoam-bavaka ilay izy. Nijanona hoe nahafinaritra ny fotoana. Nahafinaritra ny fotoana iny. Fa tsy misy action taoriana ny fotoam-bavaka. Tsisy action. Dia zany hoe tsisy fiantraikany tamin'ny fiainany mihitsy ny fahatongavany tao anaty fotoam-bavaka fa dia fihetsehampo tao anaty fivoriana fotsiny. Amin'ny mpitoroteny dia mahafinaritra ny mahita olona ohatr'ireny na mitarika fotoana satria hita hoe tafiditra zany rahalahy zany, tafiditra zany ranabavy zany. Fa amin'ny maha-pasteur mitaizan'ny olon'Andriamanitra dia tahita résultat izy, tahita vokatra izy. Ny Baiboly dia milaza hoy ny apôstôly Paoly, ianareo no asanay eo anatrehan'Andriamanitra. Dikan'izany aminay manokana, zay mila mahita vokatra eo aminareo. Mila mahita vokatra. Zay mahatonga na miteny aminareo hoe fandraisena lehibe ny eo mariazy rahampitso satria vokatra io zany. Vokatra io. Ao moa ranabavy sa tsy ao izy? Tsy ao izy. Inonareo tsara fa ny anabavy tena niady ary rehefa miady ianao dia afaka manantena ny andresy. Fa tsy miady aloha za manantena ny andresy. Dikan'izany ninona zava-misy amin'izao mediava foana. Mediava foana. Mediava ho an'ny tokantrano. Mediava ho an'ny fiainan'ny ankonana, fiainam-pianakaviana. Mediava ho an'ny vadinao, mediava ho an'ny zanakao. Mediava ho an'ny fiainam-pahatanorana. Mediava ho an'ny fiainanao, ho an'ny fivelomanao. Mediava ho an'ny ara-pananao. Rehefa miady dia manana fanantenana. Mieritreretany andresa rehefa miady. Misy olona anankiray zay rehefa miresaka amiko dia zigzag mihitsy ny resaka ataony. Zigzag. Dia tsy hitanao zay ho samborina fa dia raisinao arak'izay ambomboarinao ihany fotsiny dia ajanonao ny resaka rehefa avy eo. Satria eritrereto hoe misy olona miresaka aminao dia ozy izy hoe tena kivy za pasteur tena kivy. Tena kivy. Tena kivy. Dia ny amaranany azy eny za matoky an'ny tompo e. Dia isaka miresaka dia zay foana. Za tena kivy. Tena kivy. Dia asiny kely hoe eny za matoky an'ny tompo. Inona amin'ilay izy ny marina. Tsy afaka hiaraka zany zavatra anankiroa zany. Ray amin'ireo no misy anao. Sa tsy zany? Aiza amin'ireo no misy anao zao. Izy izany kivy atsangana ny tanany. Izy izany matoky an'ny tompo amin'io zava-misy io. Tsara zany. Tsy afaka miaraka io raha lasana vavy. Afaka miaraka ve zany? Tsy afaka miaraka. Fa mediava. Mediava dia manana fanantenana dia matoky an'ny tompo. Fa ny anabavy tena niady. Dia zay mivadika io mivavaka ho azy foana. Fa izy koa dia olona tena manao action foana. Tsy resako anao ina daholo ny action ataony. Fa tena manao action foana izy. Dia fanresena amin'izay zany io mariazy rahampitso. Ary nanolo tena izy mivady nanao an'ilay niantoka an'ilay tafy tao ambony tao. Nanao an'ilay tafy tao ambony ao raha hitapitrisa zao io
ka matony vadinao vao tonga dia miaraka aminao ny amin'izany zavatra zany olona vonina zany. Alléluia. Tsangana vetivety. Vavaka ataonao aloha zao dia zao. Tsy manaiky ho kivy, tsy manaiky ho reraka, tsy manaiky reraka. Atoky anao a Jesosy manantena Tompo amin'ny zavatra ohatr'izao, amin'ny zavatra ohatr'izao, amin'ny zavatra ohatr'izao. Anantena anao a Tompo, matoky anao a Tompo, mino anao a Tompo. Alefa sy velomony fanantenana sy ny finoana any anatinao any samy mivavaka daholo. Matoky anao a Jesosy. Matoky anao tanteraka Tompo malalo. Ianao ny noko tsy mahazo mitanondroka zany tsy nateraka ho resy zany zany nananako fanantenana inoko tanteraka Andriamanitra fa raha ao anatina ady Andriamanitra mino Andriamanitra misy fanantenana ananatoko any sady matoky Andriamanitra ho tafavoaka amin'io ady io handreso amin'io ady io ka ninona ady zay lalovako Andriamanitra misy matoky Andriamanitra fa tafavoaka mpanresa tafavoaka mpanresa satria zanaka ho Andriamanitra natao andresa natao andresa amin'ny anarany Jesosy. Amen. Mazo toerana raha lasana bavy eno nareo tsara zao efa hitako teto ny olona nivavaka ho amin'ny tokantrano mba andeha amin'ny laona na hoe ho resto dia nahita fahombiazana zany zao izy zay resako aminao zany zay fanamasinana ara-pitsy zany. Efa hitako teto ny olona tsy nety niteraka tao anatin'ny taona maro nanolo tena ho an'Andriamanitra teto sady navavaka tsara no nentina mambavaka ihany koa no nandroso dia efa mitrotro ny zanany manana ny zanany amin'izao. Efa hitako teto ny olona nanana ny olona vola efa vonina ny gadra ny resaka tamin'ny vadiny hoe rehefa migadra dia efa apetrako aminao ny ankizy zany hoe sady matoky an'ny tompony mana ihany so higadra kanefa afaka tanteraka tamin'izany trosa manapitrisany maro zany zay trosa indray mandeha zay 300 millions izy iny efa nisy ny amina miliara teto farandralahy mo tsy naharitra fa efa nisokatra ny fiainany lasa chef d'agence na orinasa matanjaka be teto Mahajanga teto mihitsy izy nanomboka tamin'ny tsisy neneniny tsisy hohaniny nitrosa mba hihinana za zao mihitsy ny maheno olona miantso azy isan'andro manompa satria trosa amina miliara tany amin'ny 6e mois ny pony any tompo teto nanomboka nisokatra ny lalany fa tsy hita moa izy rehefa avy teo. Efa hitako teto ny fiasan'Andriamanitra ohatran'izany. Efa hitako teto ny manana ankizy tsy mirarahan'Andriamanitra mifoka rongony sy ny tariny kanefa tonga teto ny zanany. Hitna ny kahanao efa hita teto daholy. Efa hita teto daholy. Dikan'izany raha lasana bavy mahazo matoky ianao. Fa raha tongetiny hoe tondrany aminao efa maro ny ohatranao fa tafavoaka. Dikan'izany tsy mahazo resy ianao raha lasana bavy malala. Efa hitako teto ny te-hanana tokantrano fa tsy mety tafiditra kanefa dia efa manana ny vady aman-janany amin'izao fotoana izao ary tokantrano tsara. Hafa ilay hoe zay miteny amina voalohany tonga dia dirako fa efa ela loatra izy zany. Tsy zany ka fa nahazo anjara tsara avy amin'Andriamanitra. Ny Baiboly dia milaza ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Wow, manana anjara tsara avy amin'Andriamanitra ianao. Zareo namanao dia tsy keo kely izy. Dia lazao izay manana anjara tsara avy amin'Andriamanitra. Nisy anabavy anankiray teto nanantona anahy indray andro. Sembana ny zanany tsy mahay mipetraka. Io ny ataon'ilay zazakely mapala helikely. Dia niresaka tamiko. Za io pasteur tsy hoe rehefa misy problème vao mandeha eto alefa ny mialona anazy satria zany mihitsy ilay izy. Raha tsy zany io tsy nanao an'izany ianao sa tsy zany.
Tanotry ny olona manapakaresaka. Tsy hoe za manapakaresaka anao, matoizina anao an'izany dia maninona? Manapakaresaka izy manao an'io. Fa ny olona tsy manapadresaka tsy miteny an'izany. Tsy hoe rehefa misy problème vao mandeha eto, misy problème izy manao an'io. Za manko efa tatony nazahoako an'ity zaza ty tato. Tatony nazahoako an'ity zaza ty. Ianao tsy azoko nona mihitsy, tato mihitsy nazahoako an'ity. Fa ianao zany tsy mba mandeha eto mihitsy hoa. Tsy zany manko fa mihodinkodina eo mitady zavatra resahana. Dia izy ty zany tsy mahay mipetraka ozy amin'izao. Izy ty efa heritaona mahery be dia be zany zavatra tsy vitany amin'le taonany. Fa nisy olona zany resaka tamiko, ianao io sao dia nivoady ianao io tamin'Andriamanitra natany amin'ny pasteur anareo tany. Zany ray aloha nivavaka tao e. Fa zany ray sy ny tariny. Dia tamin'izany moa tena nomeko tsiny mihitsy satria misy olona rahalasana bavy dia mety amin'ny any nomena tsiny. Avomena tsiny izy dia omena vahaolana amin'izay. Tena nomeko tsiny aloha e. Satria tsy irariny kosa. Tsy maintsy nomena tsiny kely aloha izy dia nomena vahaolana amin'izay. Ianao firy-taona ianao tsy nahazo zaza. Dia mba tatony nazahoana ho an'io. Na dia andeha hisaotra an'Andriamanitra aza fa tsy hisaotra anaty tsy mba nataonao. Azonao nitadiavinao nefa tsisy magazay mivarotra an'io. Tsisy orinasa manamboatra an'io. Dia fantatrao mihitsy hoe tatony nazahoana an'io dia maninona raha mba tonga eto misaotra an'Andriamanitra. Fa olona koa mbola nandefa anazy taty ndany ianao mandeha any amin'ile nazahoana ho azy ihany. Fa lazaiko anao fa misy vahaolana. Nivavaka fa tsisy vahaolana intsony. Ka tiako resahana aminao raha lasana bavy malala. Atao fonenana ny tranon'Andriamanitra. Efa ato ny adresitsika e. Atsika mikarakara ny fanahintsika. Amen na ve? Aza manao ohatran'ireny olona reny. Satria misy zavatra tsisy vahaolana tokoa. Satria affaire sy Andriamanitra zany fa tsy affaire sy pasteur. Maro amin'ireo olona manao ohatran'ireny ane hoe ataony fitadiavana zavatra anatin'ny fiangonana dia tsy hita izy. Indray andro tsy maintsy atsiaro izy. Ny tena marina tsy pasteur ny mamahany izy io fa Andriamanitra. Za mety hiezaka ny amany ny alalan'ny vavaka sy ny tsodrano sy ny délivrance. Fa izy Andriamanitra hoe fantatra ozy fa za tsy hanao an'io tsony. Efa hitako tao anatin'ny Baiboly, na dia i Mosesy sy Samuela ozy no hifona ho an'ity fireneny ity, hivavaka ho an'ity fireneny ity, za tsy hiaino. Na eo aza ireo olomba ositra no sorako ireo, za tsy miaino. Dikan'izany le izy rehefa tonga eto ianao manatona an'Andriamanitra ianao. Mihavana amin'Andriamanitra ianao. Mifikira amin'Andriamanitra ianao. Aza miala amin'Andriamanitra ianao. Manompo an'Andriamanitra ianao. Mitoera ao amin'Andriamanitra ianao. Tohizo ny dianao miaraka amin'Andriamanitra. Amen na ve zany? Misy zavatra anankiroa raha lasana bavy miasa andro aman'alina amin'ity fiainana ity. Tsy mitsahatra mihitsy. Anankiroa. Anankiray aloha jerentsika ao amin'ny Jauna toko 5:17 eo amin'ny écran. Miaraka isa roa telo. Fa Jesosy namaly azy hoe ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary za koa miasa. Misy Andriamanitra zany miasa foana. Miasa mandraka ankehitriny io zany raiko. Iza no miresaka eo? Jesosy, za koa miasa. Misy soratra masina milaza hoe tsy matory na renirehana ny mpiaro ny Israely. Izy tsy matory mihitsy Andriamanitra. Andro aman'alina izy miasa foana. Misy olona 7 indray andro nomena Andriamanitra tombontsoa manokana, fahasoavana manokana, nampahitany ny elo dia nampahitany
ny paradisa dia nentiny Jesosy sany anjelin Jesosy tsy azokonina tsara. Izy 7 mianadahy ireo avy any Colombie ireo colombianina. Maro amintsika mety efa namaky an'iny fijarona vavolombeliny. Ireo colombianina 7 mianadahy. Misy efa namaky an'izay ve? Mbola? Efa nisy. Ya. Dia rehefa nentin'Andriamanitra izy ireo, ahita ny tany amin'ny fiainany tsy hita tany, ahita tany amin'ny tontolo ara-panahy, dia mahita zavatra mivezivezy mandeha mafy be. Ohatra ny fusée reny, shov. Dia nanontany reo fa ino reny mivezivezy mandeha malaky be reny. Dia hozy Jesosy, anjely reny izay irahan'Andriamanitra mandeha miaro ny olona eny ambonin'ny tany eny. Ohatra hoe sendra misy loza eo hozy ilay fiteny zay hoe fraction de seconde hozy ilay fiteny isan'andro eny. Misy olona ohatra ny voadonan'ny tôbila zanak'Andriamanitra eo Andriamanitra tsov malaky ianao eo tonga dia efa miaro izy. Ohatra zany resako zany hoe ao amin'ny tontolo tsy hitatsika maso dia misy Andriamanitra miasa foana andro aman'alina. Andro aman'alina indrindra fa ny olona tena manompo an'Andriamanitra marina dia misy anjelin'Andriamanitra manao servisy ho azy andro aman'alina. Ray andro ny zanako jedidia nirava fotoam-bavaka sabata tamin'izay fotoan'izay tany ho any amin'ny 2014 na 15 tany amin'le toerana nisy atsika taloha tary Tanambao-Mbalavato. Dia tsy fantatro fa ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany misy zavatra ifandraisany na tsy mifankahita azy. Zaho amin'ny braoako ny andro eo amin'ny 3 sasany tolakandro na amin'ny 4 ny zavatra nipoka be tao amin'ny arabe tao po. Dia misy zavatra reko atao anatiko hoe ny zanako zany. Tsy zavatra rehetra mipoka no atsapana ho an'izany sa tsy zany. Zanako zany tonga dia nivoaka nefa za tsy hoe nahita hoe io zareo fa eo amin'ny arabe na io zareo fa na ny rako nivoaka ny arabe tsisy an'izany. Dia rehefa nivoaka dia jereko jedidia mihitsy accident amina moto. Dia jereko moa izy tsy naninona mihitsy. Dia efa nangofotra ilay mitondra ny moto dia zay ndao mandeha tsy maninona. Dia faly sady hafa tahotra dia lasa nandeha. Tanao misy anjelin'Andriamanitra. Iray andro nitondra moto nandeha mafy be amin'ny lalana Paringidro Pare mahitsy dia za mandeha mafy be dia misy zaza nipita arabe dia efa dépasse an'le izy mipita zany efa niotra an'le motoko dia niverina. Azonareo zany zavatra resako zany sarotra be zany motoko mandeha mafy dia izy efa tafapita efa tsy tokony voadona zany dia natahotra izy io dia mbola tafaverina ihany. Dia hoy hoe dia nijanona dia hoy hoe tezitra daholo ny olona manodidina teo, tezitra tamin'ilay ankizy. Dia hoy zareo hoe vango ihany izy ramosea. Tsisy na ny metsiny na mihitsy na ray fa tezitra tamin'ilay ankizy satria tsy normal. Ianao efa tafapita ohatra zao no nitahotra zany dia niverina ray. Ahoana moa tsy avodonan'io raha lasa navavo-malala? Misy Andriamanitra miasa misy Andriamanitra miasa
iriko manomboka zao ahitany fiasan'Andriamanitra andro aman'alina amin'ny fiainanao ianao, amin'ny fiarovana, amin'ny fanampiana, amin'ny fitahiana, amin'ny famatsiana, amin'ny fiahina, amin'ny fitariana anao andro aman'alina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary za koa miasa. Naiza toerana le anao dia ahitan'Andriamanitra miasa ianao. Misy zavatra anankiray koa miasa foana. Petera voalohany 5:8. Miaraka tsika eo amin'ny écran. Mahonona tena miambena fa ny devoly fa valinareo mandehandeha tahaka ny liona miorina mitady izay arapany. Izy koa zany miasa foana. Tsisy repos ny devoly. Eo amin'ny Apocalypse 12:10 miaraka tsika. Tena refeo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika dia ilay miapanga azy eo an-trehan'Andriamantsika andro aman'alina. Ny devoly zany miasa foana andro aman'alina. Sasany metrehatra amin'ny alina izy vao miasa, fa matory atoandro izy. Andro aman'alina zany izy miasa. Ozy le fiteniny hoe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Misy tsisy hoe ny repos anareo sabata avy any an'alahady. Totra ny sécurité miasa aloha androany, androany alina dia rapitso alina indray repos. Fa izy zany andro aman'alina miasa foana. Ary miasa amin'izy, miasa iza moa ny esany. Ny devoly fa valinareo izy mandehandeha tiako kaliona mierina mitady izay arapany. Miasa maninona zany izy io? Miasa manimba atsika satria izy fa valitsika. Dikan'izany vao varina ianao dia efa mavita zavatra izy. Vao varina ianao dia efa misy zavatra vitany eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra tsy miasa ho azy eo amin'ny fiainantsika. Misy olona tsy mahita ny asan'Andriamanitra. Raha lasa nambavitsika nge mahita foana nisy olona vetivety foatsika nahita tamin'ny vaovao, vehivavy bevoka niaraka tamin'ny vadiny, voadonan'ny camion dia potsaka ny atidohany. Izy nahita iny vaovao iny nananireny iny, mampalahelo kely zany. Mampalahelo zany. Mamy le chauffeur an'le camion dia voadona le ramatoa, potsaka ny atidohany, maty izy. Mazava azy maty koa ny zaza anaty kibo. Sa tsy zany? Sa velona ve? Le rangana ratra. Zay no ilatsika ny fiarovan'Andriamanitra, mba hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Za rehefa mitondra fiara, za mivavaka, tompo arovya sady tsy andona olona na tsy voadonan'ny olona. Satria possible ianao mitandrina, fa zay tsy nitandrina na tonga anao accidenté. Fa ny antoka raha lasana bavy raha mbola eto amin'ity fiainan'ity ianao, tsy ny herinao. Eo ihany koa ny fitandremanao, famailoanao, fa ilay Andriamanitra manampy ianao sy miasa eo amin'ny fiainanao. Androany tsy hanindraindra ny devoly miasa, fa hanory lalana mba hahatonga anao ahita ny asan'Andriamanitra mandrakariva. Fa mila fantatrao koa nefa fa miasa foana ny devoly.
Na ihany rehefa avy nandroaka divoly ny mpianatra fitopolo lahy dia faly be. Courage, niona tamin'i Jesosy. Tompo, na dia ny démonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Dia hoy Jesosy, za nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra taka ny varatra. Ary rehefa nomeko fahifanonareo anitsaka sy mainka andresiny rehetra nanany favalo kanefa tsisy ampaninana anareo akory. Fa za mifaly satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Inona ny zavatra mety ataon'ny devoly? Izy mety ny kikika, fa ny anaranao mety voakosoka. Raha tsy mailo ianao mitady fomba izy hoe ahoana ny amin'ny tenanao, ahoana ny tonga anao tsy ho tafiditra ny lanitra. Zay zao fomba fiasan'ny Satana daholy. Avelany anao ampiasain'Andriamanitra fa ataony zay tsy hatafiditra anao any an-danitra. Ny lalana fakapanahy, fahotana maro samihafa. Satria ny asan'ny devoly tsy hoe mitondra blocage ihany, fa ny asan'ny devoly manemba antsika ihany koa amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Zay makomba ny fiarahana amin'Andriamanitra. La nanompo an'Andriamanitra tsy dia ny kotabaisina, tsy dia ny kotabaisina loatra satria raha vao kotabaisina ianao hitady famonjena. Fa navelany malaladala kely ianao nefa potehany miandalana. Fa rehefa manompo an'Andriamanitra amin'izay ianao, any aminao amin'izay ny fifantohany. Ary mitady fomba izy andravananao andro aman'alina. Amin'ny tenanao andro aman'alina. Ny zavatra mba mahafinaritra dia zao, ianao matory fa misy Andriamanitra miasa ho anao ao. Fa tsy hoe tsy matory mihitsy so tafiditra eo ny devoly. Za tsy atory mihitsy androany. Hoy ny Baiboly, zava-poana ho anareo izy ny alina mipandry sy ny mifo maraina ary mihinana ny hanina azo avy amin'ny fahasairanana. Alina be anao vao matory, maraina be anao vao mifo, sahirana be anao vao mahita hoanina. Fa izany rehetra izany izy dia omeny maimaimpona ho an'ny malalany na dia matory aza izy. Mba tiako be zany. Ianao matory fa misy Andriamanitra mikarakara anao. Ianao matory fa misy Andriamanitra miasa anao. Isaky misy zavatra karakaranao dia hozy Andriamanitra ao fa ho alamiko, ao fa hidirako an-tsaitra io, ao fa karakaraiko, ao fa ho ataoko. Hitanao ny fiasan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amen. Tsika amin'izany fitsarana zany. Hoy ny lohateny, alefaso kely le lohatenitsika eo. Miasa andro aman'alina dia hita dia hanam-pitsarana. Raha tanana repo ianao na fitsarana, mila miasa andro aman'alina ho an'Andriamanitra. Ny fiainanao dia fiainana miasa ho an'Andriamanitra. Raha tianao ianao tonga olona important amin'Andriamanitra dia mila miasa ho an'Andriamanitra andro aman'alina ianao. Misy fotoana ianao matory fa ny volanao miasa ho an'Andriamanitra. Ny amen na tsisy na ny ray azy. Ilo le tsy azoko amin'izareo Andriamanitra. Satria hodiniana iny. Ianao matory, ina notoyany teo fa ny volanao miasa ho an'Andriamanitra. Avereny tsara. Zany hoe nisy zavatra zany nataonao tamin'Andriamanitra tao dia mahazo matory aloha ianao. Zany akory tsy midika aza amin'ny vavaka fa iny volana alefanao amin'Andriamanitra iny maninona iny? Miasa iny.
Halleluja. Raha mivavaka ianao tsy mivavaka ho an'ny tenanao ihany, fa mivavaka ho an'ny asan'Andriamanitra, mivavaka ho an'ny fanahin'ny olona, mivavaka ho an'ny mpiara mivavaka, mivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Zany atao hoe miasa ho an'Andriamanitra. Rehefa manomboka miasa ho an'Andriamanitra ianao, na ny fahasalamanao aza dia jeren'Andriamanitra manokana. Raha lasa nabavy tsy isan'andro zay marary. Tsy isan'andro zay marary. Sady Andriamanitra miantoka ny fahasalamana. Elo tsara ny mpiasa na orinasa tena manaraka ny norma tsara, dia manana ny hôpitaly fandehanany ny mpiasany. Raha marary ianao dia sainy mandeha amin'ny hôpitaly io, dia soratana ny dépense rehetrarehetra, dia ho alohany rehefa avy ao. Zany hoe izy zany no miantoka ny fahasalaman'ny mpiasa ao. Sa tsy zany dia amin'ny fanjakan'Andriamanitra ndray tsy miandry ianao marary, fa iantohany mihitsy ny fahasalamanao. Tsy ny fitsabonanao ny iantohany fa ny fahasalamanao. Samy hafa zany. Ny orinasa ety an-tany miantoka ny fitsabonan'ny mpiasa, fa ny orinasan'Andriamanitra miantoka ny fahasalaman'ny mpiasa. Antanio na manao tianao ve ny ho salama foana, mesa ho an'Andriamanitra ianao. Aza ho isan'ny mpinotsotra fotsiny ianao manomboka izao, fa miasa ho an'Andriamanitra, talentanao ampiasao ho an'Andriamanitra. Sady misaotra an'Andriamanitra ny amin'ireo rahalasana-bavy maro be atao anatin'ny fiangonana, manana ny talentany, mitondra ny talentany ho ato amin'Andriamanitra. Ao ny mpikirakira ny latabatra maro bokotra. Inona moa ziny vazovazany reto koa zany azoko zany. Inona moa ny anaran'izy iny? Vata maro bokotra zany. Nafa madika an'ireo manko dia lasa indray ny everiko fa izy. Vata maro bokotra. Reo manana ny asany izy ihany, fa voazoma reo dia fa tonga eo. Misy rahalahy anankiray zay ny asany zao manao soudure. Manao soudure ary any Mavoky Atsimo any. Zay ny asany. Zay ny asany, orinasany mihitsy. Manao soudure dia manao asa mombana vy. Zay ny asany. Hafa le toerana fanaovany soudure, dia hafa indray le toerana fikapokapohany vy. Fa rehefa tonga ny zoma hariva dia efa manomboka mijanona izy, dia tonga ty mikarakara ny reto sonorisation ireto. Zay zao ny zavatra mba hainy zany, azafady amin'ny lemba. Zay zao zavatra hainy zany, dia hoentiny atao amin'ny tompo le izy. Tsy hitakina karama. Laza hoe alleluia. Misy ndray mijanona ato manitra ny alina eo amin'ny adiny roa na adiny telo matory momba ny toy ny décoration reto fotsiny. Resaka décoration na fiangonana. Tapany maraina manontolo zao izy tamin'ny afaka omaly sa omaly, nikarakara ny tao anatin'ny tomobiliko tao, tsaraitsika tsara ny atao amin'ny tomobilinao ato papa. Tapany maraina manontolo. Raha vao zavatra momba ny tranon'Andriamanitra fanatsarana dia efa eo. Misy ndray ato entrepreneur. Entrepreneur misy taona misy zavatra tokony atao fanatsarana ny trano, izy tsy afaka fa mandefa olona izy eto dia izy miantoka ny karaman'ireo olona ireo. Avereny miasa ho an'Andriamanitra. Avereny tsara miasa ho an'Andriamanitra. Eny tsara misy zavatra hainao napetraka Andriamanitra any anatinao any. Ino hoento ato amin'Andriamanitra iny? Any amin'ny fivelomanao amin'ny maha-olombelonanao dia avadika vola le izy, fa ty amin'Andriamanitra dia avadika ho asan'Andriamanitra le izy. Sy reko ny alleluia anao raha lasana vavy malala. Mazava aminao ve? Antaninona aminao inona ny zavatra hainao? Inona ny zavatra vitanao? Inona ny spécialité anao hoe? Azafady mba miresahinao, inona ny talentanao? Inona ny ilana an'izany atao anaty fiangonana hoe? Manana dokotera zao tsika atao anaty fiangonana, tsy dokotera ny fiangonana
fa dokotera mpanjakana. Rehefa misy zavatra ilana dokotera, zavatra manino hoe zafady eo amin'ny fiainana amin'ny vady mianakavy dia efa miantso zay, dia manantona ho an-trano reo. Reo mankanesa ty mihitsy fa ato azao garda na sintsisa na mandehana aty amin'ny klinika aty dia mankany zay. Ny fanafody moa misy fotoana tsy anazy, fa raha anazy dia nomeny mihitsy fa ny amin'ny pharmacie, satria misy fotoana ihany misy zavatra ilanao dokotera fa tsy adala Andriamanitra nametraka ny fanafody ao anatina hazo sy ny tariny, dia nanokatra ny sain'ny olona izy amantatra hoe misy fitsaboana atao anatin'ny reto, dia navadika tany amin'ny laboratoire dia tonga fitsaboana. Raha tsy ilaina ny fitsaboana tsisy mianatra paramède nareo ato. Aleo nitory-teny atao araka ny tokony ho izy tsara, sa tsy zany? Misy dokotera marobe hivoaka ato, misy professeur marobe hivoaka ato. Sady mba maniry amin'ireo zanak'ireo mba hisy dokotera ambony professeur mihitsy. Tsy izy mianakavy no pasteur daholo fa mba misy manana ny tena. Iza kosa hoe dia ho pasteur mianakavy daholo e. Tiako be ny fijorana vavolombelona le mpanompon'Andriamanitra anankiray any Nigeria. 12 taona ny ministerany, fa ely zany tsy inona niraisany an Jesosy fa ny ministère le asa fanompona. Dia zao fa 70 taona latsaka izy amin'izao. Dia zanako izy 4, izy any Nigeria, fa zanako ray izy pilote any États-Unis. Zanako ray izy dokotera any Canada. Dia ny anankiray indray any amina firenena hafa ihany koa directeur ana banque. Dia ny anankiray tsy tadidiko, tsisy ambany. Tena ny namanao mba tianao ve zany ho tonga aminao ny karazan-javatra ohatr'izany amin'ny anarany Jesosy. Izy hoe dia nivarotra tamin'ny brocatera nanavezanao ny zanako dia izy koa mbola andimby ianao eo. Efa zany aloha ianao zany nanabeazanao anazy. Mba tsy zany tsony koa ny zanakao. Nanao gargote ve nanabeazanao ny zanakao dia efa lehibe dia avy aloha io fianarana rehefa tsy mety apio mamanao amin'ity varotra ity. Aza malaky ajanona mianatra ny ankizy. Zay mba maniry ho lasa lavitra daholo ny ankizy rehetra atao anatin'ny fiangonana. Ny zanakitsika rehetra ho ambony toerana daholo amin'ny anara Jesosy avy any Nazarety. Ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary za koa miasa. Raha tianao ny ahitany hoe Andriamanitra miasa ho anao, ianao koa miasa ho an'Andriamanitra. Raha tianao Andriamanitra hiasa ho anao, ianao koa miasa ho an'Andriamanitra. Raha ny marina, aza diso mifantoka amin'ny olona anao. Fa ninino nataonao dia asio tompontsoa ny fanjakan'Andriamanitra foana. Raha mivarotra ianao dia mieritrereta mba hanao zavatra ho an'ny asan'Andriamanitra, satria ny eritreritrao eo am-pivarotana dia efa tazan'Andriamanitra. Raha tsy mahalalafatsy ny fiainanao ianao, dia Andriamanitra tsisy antony nitahiko anio. Omeko vola zao io dia tsy mahalalafatsy ny kibony, anita tranotrano, hividy tomobile, moto, ho any ambanivohitra andeha tsangatsangana, Antsanity, Lac Sacré, sy ny tariny. Ianao miambom-barotra eo zany, ianao mivarotra eo na ianao manao ny businessnao eo, Andriamanitra mamaky ny fieritreretanao. Fa raha manomboka hitan'Andriamanitra anatin'ny fieritreretanao, izy io anao zavatra ho an'Andriamanitra. Izy io te hanome 2 millions FMG ho an'le table de mixage io vidiny. Izy io te hanome 1 million d'ariary ho an'le table de mixage io vidiny. Alefako reto olona reto hividy an'io entana rehetrarehetra io.
dia ataoko miaona amin'ny ranona koa izy dia manana activité vaovao satria fantatro ny fony ty vehivavy zanako vavy ty sy ty zanako lahy ty. Amen na ve? Dia ozy ny devoly amin'izay fantatro tsara mihitsy fa io ange anome vola asan'Andriamanitra ny entany amin'ny pasterany raha hoatain'Andriamanitra gafiko fa Andriamanitra koa mahita hoe anao zavatra ho aio dia lasa adiny devoly sy Andriamanitra le izy rehefa avy eo ianao ry devoly tsy ahita iraka amin'io zany ianao za mitany io za miaro an'io za momba an'io za manampy an'io fa ny vavaka koa tsy andaniny mandeha foana ao anatin'ny vavaka ataonao Andriamanitra mihetsika Andriamanitra miasa mazava aminao ve zany sa tsy mazava aminao? Aza manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavan-tena omeo ny hevitrao omeo ny talentanao omeo ny tongotrao raha misy zavatra hainao aza mijanona mijery fotsiny na mitsikerana manakina na mieritreritra hoe tokony atao an'izao zao io tokony zao zao io tokony zao zao io tsia nalefa n'Andriamanitra ato ianao mba ho vonjena nalefa n'Andriamanitra ato ianao ho zanana nalefa n'Andriamanitra ato ianao ho zanakay mivady ihany koa ho mpiara-miasa akaiky aminay ho miara-mila an' Jesosy sady ho miara-mila anay ihany koa azona irahana ataovy alleloia zany raha lasana bao mety zany sa tsy mety zany midira lalina aza nitongotra ho ilany ny alefanao ato fa izy roa ato mihitsy aza jerena fotsiny ny zavatra vitanao aza jerena fotsiny ny zavatra hainao misy pasteur namanay any Matavy invité anay izy indray andro dia tonga tao aho dia rehefa tonga tao dia nisy olona fantatra ka tsy ranona ve ho ahy ity ka tsy ranona ve ho ahy ianao eno izy olona io maître karaté anay tamin'ny fotoan'androny maître karaté anay tamin'ny fotoan'androny efa avy nazo championnat de Madagascar efa nazo coupe tamin'ny faritra Afrika rehetrarehetra iny efa avy lasta lavitra be tamina resaka karaté dia naiza le any idada zany hoe le pasteurany eo foana izy mety mihitsy niasa ny namany ty zany dadany miresaka amin'ny olona dadany ara-panahy izy mitoditodika manodidididiny eo ampiasa le zavatra hainy izy manao an'io raha misy mikitikitika an'io tavy alleloia raha lasana bavala kitikity eo moa lelan'Andriamanitra io va afaka ny nifinao izy tsy hiady fa hiaro any dadany dia ozy ataminy izy zany naniry anandra izy no niriko tamin'ny fotoan'androny satria nidakany misy miakatra ambony be ary izy no mampikotrana anay fa izy nay naniry ana rehefa nion'izay tena hoe ahoana ozy loatongavana amin'izao toeranao zao inona daholo ny démarche inona ny procédure ata izy daholo ny lalanao sarotra ho azany fa rehefa matoky ianao dia tonga eo zay izy tena hianatra zay ty andeha lavitra efa ela nge ozy pasteur idada amin'ny fiantsony anazy pela izy dada miresaka amiko foana tadiaviny mihitsy atrany an-trano any ilainy Jesosy ianao sady ilaiko ianao fa za ozy tsy resy lahatra fa tena efa mafy ny problemako dia nitantara taminy dia izy nyteny tamiko hoe zany ianao nefa nyresako anao ilainy Jesosy ianao sady ilaiko ianao rehefa tonga ao izy sady mianatra toriteny garde du corps manry avy ianao raha lasana vavy malala teneno ny namanao inona zavatra hainao kanefa tsy ampiasainao ato anatin'ny fiangonana tsy ampiasainao amin'ireo mpanompo n'Andriamanitra ireo za tsy sura mihitsy hoe pokaty ianao io raha lazana vavy malala miasao an'Andriamanitra ianao manomboka izao aleo izy zavatra aminao any miasa ao an'Andriamanitra inona ny nenaranao kanefa ilainato fa tsy ataonao inona ny zavatra nenaranao kanefa tsy miasa atao amin'ny asan'Andriamanitra miasao an'Andriamanitra ianao manomboka izao manatonana hoe za mahay an'izao za mahay an'izao zay mahay an'izao satria ka na ilaina azy ale izy zay tsy mahafantatra hoe misy an'izany any aminao any Corinthiens 15:58
Koa am'zany raha laha malalako dia miorena tsara. Aza miova. Ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Averiny tsara. Satria fantatrareo fa tsy foana tsy akora ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Miorena tsara ozy izy. Lazao ny nilany miorena tsara. Aza miova mihitsy. Amin'ny aritaona ve mbola ato ianao? Afaka roa taona ve mbola FV ianao? Afaka 5 taona ve mbola FV ianao? Afaka 10 taona ve mbola FV ianao? Sa tsy miteny hoe zanak'Andriamanitra. Misy karazan'olona tsy manana fiangonana fixe manko. Tsy mety kosa zany. Sady tsy manana ray aman-dreny ara-panahy, tsy manana fiangonana fixe. Manana ray sy reny ara-panahy. Mitaizanao, mahafantatra anao, mahalala anao. Amen. Manana fiangonana hitaizananao. Na ny mpanjaitra aza tsy mpanjaitra rehetra no anjairany lambany. Efa misy fixe. Na ny lehilahy zao. Rehefa miety volo. Za manokana no manana ny coiffeur fa tsy ny olona rehetra ny tanany lohako tao. Tsy haiko nareo. Avy tsy ambala vola tsy dia mandeha mabibikely ery tsy dia mandeha ary ananaridy. Ianao manamboatra volo, salon de coiffure rehetra ve tetezinao daholo. Misy efa mahafantatra anao. Fa malala an'le lempoka kely ambanin'ny lohanao ato mihitsy. Raha manana fiara ianao, tsy ny garage rehetra anao andehananao anamboatra ny tomobile io. Satria na samy nianatra mitovy ny fomba fiasan'ireo. Sa zao tany Diego nanala volo. Ny tady coiffeur zay fa tsy nahita mihitsy. Dia misy an'izay tsy maharesy lahatra anazy zay dia nidirako. Satria ohatra ny ghetto be mihitsy le izy. Zalaza tsy manao akanjo, fitaratra vaky. Tsy reko tsisy alcool nefa za tiako misy alcool foana rehefa mety volo dia le mangiry firy iny tiako be mihitsy. Tsy reko tena tsy maharesy lahatra fa tiako afaka fotsiny voloko. Ka ny fanalana volo tokony izy tokony miainga avy ety ambany ety. Na alefa ny tokony ety amin'ny sisiny ety. Hawa. Ianao moa ny tena anato, tena coiffeur. Zany professionnel tozy. Tozy le namany professionnel. Adotsiko tsara fagnevanao tio. Fa ho aza ny fangalanao volo zany. Kanefa izy ny professionnel. Tsy androko izay ny vitany. Ka na dia efa asany isan'andro azy io tsy mitovy. Ka tsy fiangonana rehetra dia mety aminao raha lasa nabavy malala. Na samy Jesosy aza ny ao, na samy pasteur aza ny ao. Fa misy natao ho an'ny fanahanao, natao ho an'ny fiainanao. Ny amenanao tsy maharesy lahatra tsara. Lazao ny namanao tsy hoe rehefa fiangonana dia mety aminao hoe tsy mariny ty oabolany ty. Andriamanitra ray ihany. Ka ray ihany maninona raha mandeha taxi brosy ianao mifidy. Tsy miteny hoe lalana mankany Antananarivo ray ihany. Misy olona zao tsy miakatra raha tsy kofy maty. Raha vao coopérative hafa dia tsy mandeha izy. Sa tsy zany? Ekena fa ray ihany Andriamanitra. Fa misy mpanompo maro samihafa. Fahasoavana maro samihafa. Ary dia nataony fameno reo fahasoavan'ireo. Fa tsy midika koa reo tianao feno anao dia mankato aloha ianao dia mankariko ianao amin'izay feno tsara. Misy sakafo tsy azo afangaro nefa samy mahavoky. Inandray za mety miteraka poizina faty io. Ve ity sy ity ny afangaronao. Raha lasana bavy Vetsay moa sa vetsininy.
Vetsinina. Vetsinina zao mampatsiro sakafo sa tsy zany. Coca-Cola koa mampatanjaka tsara. Ndana fangarovy amizay. Sady matsiro matanjaka. Fanafody mety samy mahasalama fa samy hafa ny lalany io. Ny pomade zao, misy pomade zay Vicks ny anarany. Ahositra izy io amin'ny orona. Misy suppositoire atao izy. Zavalina. Ozy samy fanafody ty suppositoire atsofoko amin'ny oroko, pomade ahositro tainy tompo ianao. Nefa samy fanafody io. Misy olona nanakina an'le pasteur anankiray. Iny anareo dia resaka délivrance foana, délivrance foana, délivrance foana. Dia ozy le pasteur, io rahalahy samy manana an'le fahasoavana nomena Andriamanitra azy sy ny nanirahana Andriamanitra azy. Raha tsy hatanana inona ozy ity, tena iray tsika ozy, samy manana ny asany. Ataoko hoe ianareo orona, fa zay fivoahana. Dia ozy izy, tapeno angeny ianao ahitana ho azy ozy izy. Na ahitana valy mihitsy ianao zany pasteur hoa. Ataontsika hoe fivoahana tsika ozy izy. Zay zany tsika zany raha taova dia fivoahana. Ka tapeno ange ahitana ho azy. Raha lasanambavy, misy zavatra tsy vita raha tsy ato. Ny marina zany lazaiko anao zany za tsy miteny hoe zavatra rehetra tsy vita raha tsy ato fa ahoana tsara hoe zavady. Misy zavatra tsy vita raha tsy ato. Satria misy zavatra napetraka Andriamanitra, misy spécialité napetrany, misy potentiel napetrany, misy talent spirituel napetrany, misy don spirituel napetrany, mission spécifique nomena Andriamanitra ny fiangonana. Misy spécificité na ino mampiavaka azy manokana nomena Andriamanitra ny mpanompony na ny iraka. Stone ianao mitady fanafody amin'ny pharmacie izy ireo tsy ahitany tena raha tsy arianany. Raha zao namana misy zavatra tsy vita raha tsy ato. Dia la zao namana le karazany fiainanao ve le tsy vita raha tsy ato hoe sa ahoana hoe. Zay no mahatonga anao lany fotoana mitety fiangonana. Mitety fiangonana. Mitety karazam-pahasoavana. Kanefa misy fiangonana anankiray natao hitaizananao. Amin'ny fiainana tsy mitovy ny fiainan'ny olona raha lasanambavy na prêt-à-porter tsy mitovy. Misy karazana fiainan'ny olona tena miatrika zavatra saribahana. Kanefa le toriteny enao tsy mampiala le tsy vahaolana ho azy. Le olona rehetrarehetra ao mahita vahaolana fa izy tsy mahita vahaolana. Satria le olona rehetrarehetra ao natao ho ao mihitsy. Fa ny anazy tsy ao ny tondrana Andriamanitra azy. Tsy le fiangonana ny ratsy fa izy diso toerana nametrahana tongotra. Tsy azo omena tsiny ny fiangonana amin'izany fa le toerana nametrahany tongony mihitsy ny diso. Tena ny ray eno tsara raha lasanambavy malala. Afaka miteny ve azy ao? Afaka miteny malalaka tsara ve azy ao? Dia misy taona ianao tariny fanamasina hoe ato ny tondrako anao Andriamanitra ange raha lasanambavy te hiteny malalaka zany tsy haiko asa mahazo any. Andriamanitra misy taona miteny mihitsy na mivantana amin'ny sofina io. Le atao hoe audible. Sofina mihitsy mandre. Misy taona ange Andriamanitra manao an'izany. Misy taona Andriamanitra miteny amin'ny sofina. Hozy ny vadiko indray andro ny resaka tamiko.
Hainao io tamin'ny voalohany halako aby. Dia zaho ny mandalo amin'ny arabe mandalo dia misy miteny aminazy hoe ino vadinao ino. Sa tsy zany hoe zay. Tsy olan'izany aky. Zay le teneniko hoe afaka mamiresaka zavatra malalaka tsara. Tsy fa nahoana e. Tsy maintsy zay. Alleluia. Tenenao namanao nandosiranao ny feon'Andriamanitra. Zay ny teneniny hoe tsy maintsy iniany ny mapety anao. Tamin'ny voalohany zany fa tsy zao. Misy olona koa hoe tenenin'Andriamanitra hoe ao ianao mivavaka. Misy elana bavy anankiray zao tsy haiko na hoe izy Laura. Etsy ny plasiny moa fa mety seho angamba izy androany. Taizakely veny. Tsy mahafantatra anahy. Tsy manana télé. Tsy manana radio. Fa izy matory amin'ny alina misy miteny aminy hoe mandehalina ianao any amin'ny fiangonan'ny Pasteur Isidore. Ny fo maraina izy nanontany hoe izy zany Pasteur Isidore zany. Dia nisy ny teny hoe aria tany masajy. Dia ohatr' zao io fiangonana io ohatr' zao. Tonga ato izy vita batisa tamin'ny farany teo izy zao. Mandrea tsara venao. Salabavy anankiray zao eo resaka tamiko. Sy fiangonana anankiray nisy anazy teo talohan'ny dirany tato. Dia nitantara tamiko izy hoe talohany nidirany tamin'ilay fiangonana nisy azy. Dia nanofy anahy izy nefa za mbola tsy hitany tamin'ny télé. Hoe Pasteur Isidore. Dia nenjehako izy, ozy majanga zay nidodomiko, dia nilefy izy. Dia rehefa avy eo reo dia rehefa izy nanontany tamin'ny vadiny hoe iza moa zany Pasteur Isidore zany. Andriamanitra zany no niteny tamin'ny taloha. Dia nandeha tamin'ny télé io zany. Dia amin'izao reo ato tsara mihitsy zanaka ato. Sady zanak'Andriamanitra ato zanako zato isan-jato ato. Dia hoy zaho hoe tamin'inonareo efa nalefa n'Andriamanitra tato fa nareo tsy nalala. Satria le zavatra ao aminao mihitsy io matahotra anahy io. Satria nenjehiko izy dia nanino lefy. Zany hoe misy karazana olona nomena anao. Andriamanitra manan-karena mpanompo be dia be ty ambonin'ny tany hoe ty mpanompoko ty omeko anao. Zay ingira lasana bavy fanomezanao anao sao tsy fantatra hoe ny fantakaranao an'izany dia ampiovany fomba fijerinao sy ny fandraisanao anay. Sy ninona tsara azafady. Ny fantakaranao an'izany dia ampiovany fandraisanao anay. Raha lasana bavy tsy ny pastora rehetra ny mety ampino rehetra. Sy ny apôstôly rehetra ny mety amin'ny olona rehetra. Laza hoe hey! Ndray andro Jesosy avy any ambony ery amin'ny lanitra ery mahita lehilahy anankiray avy nivavaka tany Jerosalema. Io lehilahy io miasa ao amin'ny lapa. Tandapa izy. Miasa amin'ilay mpanjaka vavy ny Etiopiana. Olona ambony zany izy raha tamin'izany fotoana zany ianao mitondra sariety dia amin'izao fotoana zao zany mitondra fiara ambony. Avy mivavaka izy dia nijanona teo amin'ny toerana anankiray. Teo zany Andriamanitra firy apôstôly tao an-danitra teo ambony tany tamin'izay fotoana izay 12 niaraka tamin'ny Matia. Fa nisy koa mpianatra, nisy koa dekona. Fa tamin'ny Filipo Andriamanitra no niteny. Hoy ny fanahy tamin'ny Filipo. Anjelin'ny Tompo. Nisy anjelin'ny Tompo nilaza tamin'ny Filipo hoe mandehana ianao amin'ire lalana. Fa misy olona ohatrohatran'izao ndana mankao aminy dia azava aminy io zavatra vakinao. Dia tonga tao. Dia ozy Filipo, fantatrao va izay vakinao? Zay le tsara zany fampidirana resaka zany. Ahoana ozy? Dia ahoana ozy? Tompoko, atao ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra.
dia nandeha teny ny fanazavana dia resy lahatra ilay olona natao batisy. Fa maninona tsy Petera no nalefa teo satria tsy mitovina ny fampidiran'ireo resaka azy. Petera ilay tonga dia setrasetra be iny ilay tandapa zatra fiainana mpanjaka tao. Petera ilay avy ny kapany sofiny Malkova vetivety iny. Petera ilay tonga dia ilay mibeba aoka atao batisa amin'ny anarana Jesosy. Misy karazan'olona tsy azonao amin'ilay mibeba zany. Zava-kafa mihitsy ny fomba mijenona Andriamanitra azy. Tsy mitovy ny toriteny atao amin'ny olona rehetra. Soratra masina mitovy fa tsy mitovy ny façon amin'ny olona rehetra. Alléluia. Mandray tsara venao raha lasana malala. Dikan'izany Filipo no mety amin'iny olona iny. Rehefa monjy an'i Cornelio Andriamanitra tsy Filipo ndray satria miaramila io, mila miaramila ohatran'ny Petera, miaramila fiteny ohatran'ny Petera. Tonga zay inona hitadiavanareo anay izy Petera. Tonga dia miaramila be izy avy any. Mbola vao nitory Petera nilatsaka ny batisan'ny fanahy masina. Rehefa mpanjaka ndray tsy Petera mihitsy no rana fa ny apôstôly Paul. Ry Agripa mpanjaka sy ny tarina. Ry gouvernoura. Hitanao, ny fiangonana zany dia arena ety ambonin'ny tany ary ny olona tsy avy ity fiangonana ity zany mety amin'ity olona ity, ty pasteur ity mety amin'ity olona ity. Mandray avy ianao raha lasana vavy malala. Anontany eo ny namanao, aiza mitondrana Andriamanitra anao? Iza ny olona nataon'Andriamanitra fanomezana ho anao? Ianao raha tonga atao anatin'ity fiangonana ity aza lavitra zany ianao. Aza lavitra zany i pastera, i vadin'ny pastera. Tsy avanay ianao zany. I dadako, i neniko, i mamako, i papako. Teneno ny namanao, dadako, neniko, papako, mamako, dadanay, neninay, papanay, mamanay. Zany ny atao anatin'ity fiangonana ity hoe. Mandray tsara ve ianao raha lasana vavy. Ohatran'ny hoe tokantranotsika zany rehefa zay am'izay ny toe-ponao, tsy possible ianao tsy hanosika ny tiasan'Andriamanitra ity. Tsy possible. Zay asoany ity ny ao am-ponao, zay apetiny ity ny ao am-ponao, saro-piaro ny tiasan'Andriamanitra ity ianao, hiasa ho an'Andriamanitra am'izay ianao. Fa reo karazan'olona any an-tranony any am'izay, toriteny ny vadin'ny pasteranay tao nitifitra be mihitsy. I vadin'ny pasteranay. I pastera koa namelively be tamin'ny heriny. Tsy avanay. On est ensemble iray sika raha lasana vavy malala. Zay mitambatra, zay misaraka. Mandray tsara ve ianao? Dia ho hitanao am'izay tahaka an'ilay zavatra tsy sapako teo. Raha vaovao nisy accident teo velan'ilay fiangonana, toy izao hoe zanako zany. Satria misy fandraisako amin'ilay zaza. Mbola samy hafa koa monko ny atao hoe enfant sy ny fils. Ray zaza, ray zanaka. Samy hafa ny enfant de Dieu sy ny fils de Dieu. Samy hafa. Ny zaza tsy mandovy zany na dia tompony zavatra rehetra azy. Raha mbola zaza ny mpandova ozy na dia tompony zavatra rehetra izy tsy misitraka. Fa rehefa zanaka ianao dia mandova am'izay. Raha tonga ato aza ho zaza, fa raha tonga ato tonga ava ho zanaka mihitsy. Manomboka mandova fahasoavana ianao, mandova ositra ianao, mandova herin'Andriamanitra ianao, mandova ny fitahian'Andriamanitra ianao. Misy zavatra lovainao ao. Voadona ny zanako dia zanako zany. Amin'ny fotoana ianao zanaka, manomboka miraradraraka ny profesia any aminao any. Misy zavatra mahazo anao any, mandray izy aty, mandray dadanao, mandray neninao. Toy izay any zay zanako izay. Matetika zay mivady, rehefa maraina mifampiresaka. Nanofa ny ranona tamin'ny alina. Ny zavatra nampahitan'Andriamanitra anao moa manranona tamin'ny alina. Ho anareo daholo zany rehetrarehetra zany. Misy tao zay tsy miresaka aminareo, zay mandrava lizy mangingina aty. Misy olana ho avy, misy ady ho tonga, zay efa mivavaka mialoha. Misy fitahina ho avy, zay efa mivavaka mialoha. Misy fananarana, zay koa mba miantsoko indraindray.
misy anapavy kely anankiray indray andro tany amin'ny 2012 tany le taona zavatra napahitana Andriamanitra ny momba azy dia nantsoina izy hoe misy zavatra ohatran'izao misy zavatra ohatran'izao miandry ianao sy ny tariny dia ilay izy amin'io mbola tsy nitranga ilay izy fa zavatra mbola ho avy ohatran'ny tezitra izy ohatran'ny tsy azoazona ohatran'ny sositra izy taty aoriana nitranga tamin'ilay izy tsy tafarina hatramin'ny androany satria ilay zavatra kosa tsy mahafinaritra kanefa tsy maintsy niresahana mba hahafahana mivily tsy ho tonga amin'ilay izy tanao ny zanaka na dia tsy mahafinaritra ny sofina azy ilay teny dia faly izy ny tena fitiavana na no nanrenesako an'izany zavatra izany ny profesia tsy hoe teny mamy fa ny profesia milaza zavatra hitranga fa raha aminany tsy malala fa tsy teny mamy efa mpampiodina vahoaka io mandriana tsara venao raha lasana vavy malala ny devoly miasa andro aman'alina fa Andriamanitra koa miasa andro aman'alina sokafo malalaka ny fonao manomboka izao amin'ilay fahasoavana atao anatin'ny fiangonantsika sokafo malalaka ny fonao ataovy omby anay ny fonareo ala zao ny namanao ataovy omby an'ny papa sy maman na i papa sy mama na i dada sy neny zay anaovanao azy sasany manao i maman sy i dada sy maman sasany manao i papa sy neny mety taolo kaso azany teneny izy ataovy omby an'ny papa sy maman ny fonao zay io vao hitanao zany fahasoavana amin'ny spirituel zany mila fierté anao ny ray aman-dreninao ampana mila rearea oy Baiboly aza manao ny olona ho reareany fa izao kosa mila faly anao manana azy mila fifalianao ny fisina amin'ny anaran'i Jesosy dia ho hitanao io fahasoavana io dia manomboka velona ho amponao ny anosika ny asan'Andriamanitra dia manomboka hiteny anao fiangonantsika ty inona tsara azafady fa raha voalavika ianao aminatin'io fiangonan'io aona tsara ohatra zao misy fanentanana vola ohatra table de mixage vola foana anatin'io fiangonan'io ao fa ny olona tena zanaka azo table de mixage ndray tsika mandrositsika zany ao amin'ny trano le fiaonana efa vita moquette efa vita tafy tsara ihany koa le ina moa izy ty iny reto plafond tissu plafond efa vita tsara niova tsara ihany koa ny tafo ary ny ao ambany koa vita moquette tsara ny altara tena mandrosy lay fiangonatsika mbola azo table de mixage koa tsika efa nazo caméra iny tsika ary mbola azo zany ny zanaka zany miresaka momba ny fahasoavan'Andriamanitra miresaka hoe za io fa te hanangana altara amin'izao ndray za io te afoy an'izao ndray fa raha voanao lavitra mitsikera ianao zay mitsikera ianao zay rehefa lavitra kanefa ny lavitra any ambadika efa mitsikera dia anao mba tonga ato anatiny mbola manampy an'ilay mpitsikera dikan'izany mitombo isan'ny mpitsikera dia ny hafarany ianao anemba zavatra tsy hainao anie zany raha lasana vavy malala olona any amin'ny pôle Sudan zany aza manao asana devoly raha tonga ato fa manaova ny asan'Andriamanitra ampandrosoa ny fiangonatsika hoento ato ny talentanao fa ho hitanao zany fahasoavana votsitra zany anankiray zao nyresaka tamiko maly nanoratra tamiko nazo 4 ny ray zanakao dady hoe tao ty zao aty atrano aty dia noetiny wow tsara be anaka wa tain'Andriamanitra ianao tenenao ny namanao tsy hoela koa ny vavolombelonao aiza kosa voranga dia iain'ny olona foana ianao hoe raha misy olona ny angarany vintana ny ambadika any ianao ndray jeren'Andriamanitra manokana tsy hoelany ianao tsy jerena amin'ny pôzipozinao io zany misy olona vao fitaka mihitsy ianao amin'ny poziny ange misy olona tsy fantatra ao amin'ny poziny ny zavatra ananany sy ny zavatra miandry anazy sy miandrasany ao misy any fomba fiteny arakaratare voan-javatra moa sa voan-javatra hoe hitahitanao amin'ny poziny hoe zao ty olo ty fa misy nanay tsy arakaraka zany raha lasana vavy fahasoavana io
misy olona kely batita koatran'izao fa izy no commande-ny olona rehetra amin'ny orinasa io. Ny sécurité mikotrana andro aman'alina manabonozatra miambina amin'ny vavahady ery izy anaty brony kely tanao sinoa kely miaraka amin'ny solomaso kely tsy fatao firy degré iny sinoa kely feo fa raha mbola olona eo ambany fifezany sy karamainy ao tanao tsy miankiny amin'ny angeza tsy miankina amin'ny fisehosehoana aty ivelany fa zavatra ao anaty le zavatra rahalasana vava ato amintsika misy zavatra manbo mitsangana tenenina manao ato amintsika misy zavatra eny hitsangana wa eo ndray ianao a io zany tsy fisehosehoana aty ivelany fa mesao an'Andriamanitra ampiasao an'Andriamanitra ny volanao ampiasao anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao manko Andriamanitra manao test manko io zany raha vao za miteny an'izany dia mafy be ny amen fa rozy hoe ampiasao an'Andriamanitra ny volanao lazao izy ampiasao an'Andriamanitra ny volanao secret mihitsy zany resako anao zany secret mihitsy zany ampiasao an'Andriamanitra ny volanao dia ho hitanao ny fanambinana ara-bola hitanao ny fanambinana ara-bola aza mitsahatra mihitsy na isan-kerinandro aza mitsahatra mihitsy aza mitsahatra mihitsy fa misy olona manana fijoroana vavolombelona za efa nanao zavatra tato anatin'ity fiangonana ity ake ny 750 000 zay tamin'ny taona 2014 dikan'izany teo ny farany raha Andriamanitra ary miteny hoe tamin'ny 2016 izy nasiko rivotra zay tamin'ny vavaorona azonao ve zay mbola velona venao 2017 raha mbola nitsangana ianao tamin'ny maraina dikan'izany mbola namindra fo taminao Andriamanitra raha mbola afaka miasa ianao dikan'izany mbola tianao Andriamanitra mbola mamindra fo aminao Andriamanitra atao fiainana mihitsy zany hoe miasa ho an'Andriamanitra ny volanao ny vola alefanao amin'Andriamanitra tsy vola narina tany anaty rano fa miasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra iny Baiboly aza milaza zay manome ny malahelo dia mampisambotra ny Jehova ampiasao an'Andriamanitra ny vatanao dia ho hitanao ny fahasalamana tsy mararirary zany ianao rehefa miasa ao an'Andriamanitra ny vatanao eny tsara nisy fotoana ny vatanay niasa ao an'Andriamanitra fa ny volanay tsy niasa ao an'Andriamanitra zay salama fa zay mavavy ry pasteur atyko mba eto daholo moa nareo fa nankaiza daholo moa nareo mianakavy reny tsisy hita aza mijanona ho pasteur mavotany aza mijanona amin'izany aza raha tianao ianao salama foana dia ampiasao an'Andriamanitra ninona taovy mafy tsara vatanao koa izy Andriamanitra hoe vatana tsy asa ho anahy io kinona no esako saina amin'io tanao ny mamaika an'Andriamanitra voalohany rehefa voavela ny helikao dia ny anasitranana anao satria milatry ny teny iny izay namela ny helikao rehetra izay nana sitrana ny aretinao rehetra raha vao nandray filazantsara ny olona ny mamaika an Jesosy dia zao sitrano ny marary dika zany atao matanjaka ianao mba hiasa ho an'Andriamanitra ny vahoaka dia nampianarin'Andriamanitra ny soa ny olona ny rany le olona ny rany nampianarina andray izay omeny olona hano izay rosy ny olona eo alohanareo fa le vahoaka nay nampianarina hoe na misy manome rano mangatsika na iraika poka amin'ireo dia tsy very ny valim-pitiana manomeza dia mba omena ianareo fatra tsara sady ahintsana no afatratra no ataony ampifoanareo hainao zany fa afatratra tsara ahintsana kely dia midiny tsy le fivarotam-bary amin'ny kapoka amin'izao reny tanana ny mameno azy zay le safo ambavany moa safo vavany azavady fa tsy haiko manko reny ahintsany tsara dia afatratra dia ataony mihoatra izay ozany zavatra ataony eo amina dika zany ataovy aoka isy volanao miasa ho an'Andriamanitra mihoatra lavitra anao ny vola primina any amin'ny banky misy azany any tsy mihetsika akory ny any
fa raha vao eo alefanao amin'Andriamanitra, miasa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, miasa ho amin'ny famonjam-panahy, miasa ho amin'ny fiangonana, miasa ny amin'ny télé, miasa ny amin'ny radio, miasa ny amin'ny fiainanao reo, dia misy resety azonao avy amin'Andriamanitra. Misy zavatra miverina aminao raha lasa anabavy malala. Tian'Andriamanitra porofoina aminao, fa rehefa mamafy ianao tsy maintsy mijinja. Ny fampiasanao vatana ahatonga anao salama tsara amin'ny asan'Andriamanitra, sady fifaliana ho anao zany, fitadiavanao sitraka amin'Andriamanitra, fa ny fampiasanao ny volanao ao amin'Andriamanitra, hitahian'Andriamanitra ny ara-bolanao manokana. Ny talentanao meo an'Andriamanitra, dia ny talenta iny ihany iny ihany no hitahian'Andriamanitra anao any amin'ny ara-nofo any, any amin'ny fampidiram-bolany. Ny talenta omenao an'Andriamanitra iny ny hitahian'Andriamanitra anao any amin'ny fidiram-bolanao any. Manomboka eto tsisy fiainana tokony tsy hiovy zany. Zava-dehibe le délivrance atao reny, fa zany zavatra zany mila iainantsika zany. Anontany amin'izay ny namanao, aiza ianao no manompo an'Andriamanitra? Manana ray sy reny ara-panavy ianao, omby anazy ve ny fonao? Eno tsara fa tsy possible anao hitsikera ny rainao ara-panahy na ny reninao ara-panahy rehefa ao anatin'ny fonao izy. Tsy possible. Hoe tsy possible zany. Ary rehefa io koa tianao dia mikorina any aminao le fahasoavana. Ary rehefa fantatra hoe fahasoavana zany mikorina ato amiko zany, lasa tianao izy. Mandehana tsara ve nareo? Fahasoavana angeny mampiainga atsika, fahasoavana ny malasa lavitra atsika. Ny talentanao manokana fotsiny efa avitanao zavatra, raha mbola miampy fahasoavana, wao, misy zavatra tsy vitan'le fahaizanao sy ny talentanao, fa mihoatra lavitra ny vitan'ny fahasoavana. Ho hitanareo ange zany, maro amintsika no hijory vavolombelona tsy ho ela, ho batain'ny fahasoavana ny fiainanao, ho batain'ny fahasoavana ny fiainanao, ho batain'ny fahasoavana ny fiainanao. Tsy haiko fa zany mitondran'ny tompan'andro any. Ao ambadika ny délivrance zany mila fantatsika zany zavatra zany. Tsy taraina momba ny ara-bolantsony ianao rehefa arahanao zany torohevitra zany. Anontany ino namanao dia mba valio azafady, inona hoe ny zavatra hainao nefa ilaina ato am-piangonana? Dia valiana fa tsy aty mitodika. Mety tsy ilaina ato am-piangonana fa ilaina ray aman-drenina ho am-panahy. Anontaniako izy, inona ny zavatra ilainao nefa ilain'ireo ray aman-dreny am-panahy ireo hoe? Lazao izy, inona ny zavatra anananao nefa ilaina ato am-piangonana? Eno tsara, ataovy mahita tombotsoa amin'ny fisinao koa ny ray aman-dreninao am-panahy. Nisy rahalasana bavy, izy ny mpandamina ny tomobile ny banky anankiray eto Madagasikara. Nefa zavatra taty amiko izy taty Mahajanga dia niantso ny directeur na banky anankiray teto Mahajanga. Rehefa tonga tao dia ao izy pasteur anay, dia le directeur ny banky mihitsy mivoaka eo mimakana. Ianao le pasteur? Mandrosoa. Tsy mila lahatra taizana taiza fa dia tao amin'ny birao any tao. Tanao mahita tombotsoa anao ny amin'ny fisiny. Alléluia. Ataovy mahita tombotsoa zay ny amin'ny fisinao. Ianao koa mahita tombotsoa ny amin'ny fisinay. Nizaniza ny entsika anao dia ahitako tombotsoa reny hoe. Ary nininona ihany koa zavatra mafeny aminao, tezay koa tsy mafoy anao. Miaraka tsika. Lazao namanao on est ensemble. Tavi amen na mafbe. Fahasoavana. Sana teny amin'ny lanitra ny tanana dia averen'izao Jesosy io. Hiasa ho anao andro aman'alina. Andro aman'alina. Dia hanam-pitsaharana. Ny fahasoavanao na toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Fahasoavana.
nato izao fa soavanao namonjenao na miasa andro aman'alina zany devoly fa inao koa miasa andro aman'alina eo amin'ny fiainana. Alleluia. Ny fahasoavanao no mibata ny tsirairay avy. Sotraray amin'ny anaran'i Jesosy. Oh, sokafony molotra fahasoavana. Fahasoavana namonjena zolay pano ratsindrindra verao talo zao vovonjia sambao talo zao mahita fahasoavana namonjena zolay pano ratsindrindra verao talo zao vovonjia sambao talo zao mahita fahasoavana no nato izao ay tsy toy izao ntsony ao ratsy noho ianao fahasoavana no nato izao ay tsy toy izao ntsony ao ratsy noho ianao. Tikanao ivavaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra tsy noho ny ezako tsy noho ny fahaizako fa noho ny fahasoavanao ary za mino ny fahasoavanao miasa atao anatin'ny fiangonana za mino ny fahasoavana nampanarahanao any raiko sy reniko ara-panahy za misitraka an'io fahasoavana io miasa eo amin'ny fiainako io fahasoavana io miasa eo amin'ny fiainako miasa eo amin'ny fahasalamako eo amin'ny fidiram-bolako any amin'ny zanako tahinao atompony amin'ny fahasoavanao ary za hiasa ho anao za hiasa ho anao za hiasa ho anao. Alleluia. Mitateraka amin'ny fahasoavana miasa ao anatin'ity fiangonana ity za Jesosy sy ireo fahasoavana avy any amin'ny ray aman-dreny para-panahy sy ireo fahasoavana miasa ao anatiny miaraka amiko manjakariva ary za koa Jesosy dia hiasa manjakariva ny folako ny fananako ny fotoanako ny fiainako ilay manontolo mino ny fahasoavanao a Jesosy mino ny fahasoavanao miasa eny amin'ny fidiram-bolako mino ny fahasoavanao miasa eny amina fanompoko mino ny fahasoavanao miasa eny amin'ny tokantrano Andriamanitsara io hiara hiasa aminao manjakariva Jesosy afony folako afony folako eo amina asanao Andriamanitra andro aman'alina manjakariva Jesosy eo amin'ny fiainako mino ny fahasoavanao a Jesosy mino ny fahasoavanao zay miasa eo amin'ny zanako mino ny fahasoavanao a Jesosy zay miasa eo amin'ny zanako zay miasa eo amin'ny ankonako miasa eo amin'ny fianakaviako mino ny fahasoavanao a Jesosy sy ireo fahasoavana zay tsoanay manjakariva avy amin'ity fiangonana ity sy ny lehilahinao sy ny vehivavynao ray aman-dreniko ara-panahy mino fahasoavanao tanteraka Andriamanitra ary misitraka an'izany fahasoavana zany koa misitraka an'izany mandray an'izany fahasoavana zany a Jesosy ilay miasa manjakariva amin'ity fiangonana ity sitrahako zany Jesosy sitrahako manjakariva zany Andriamanitra izany fahasoavanao zany izany fahasoavanao zay nahatoza ao amin'ny manjakariva zay mbola mampijoro tsy toy izao raha tsy ilay fahasoavanao zay miasa manjakariva ho amin'ity fiangonana ity misitraka zany andro aman'alina Jesosy misitraka zany andro aman'alina Andriamanitra eo amin'ny fiainao naiza naiza ny toeranao aleha dia ianao no miaro ianao no mitantana nono amin'ilay fahasoavanao. Alleluia. Rebobo shako ya mahesanta kalaraba. Tiernai na tanzakai.
vita ny herinay na ny tanjakay na ny volanay ny fiainanay. O rabo shakaya mahende lere bo shakaya. O ny fahasoavanao no mameno anay, manenika anay. Miasa eo amin'ny asan'ny tananay, miasa eo amin'ny fivelomanay. O miasa eo amin'ny fitoriteny ataonay. Tsy ny fahaizanay ny taona maresy lahatra olona fa nikasiky ny fahasoavanao. Zay ny ahatongavany olona manompo anao miaraka aminay. O ny fahasoavanao ny ao amin'ireo zanakay mianatra ka mahatonga an'ireo mazava saina, mahira-tsaina. Ny fahasoavanao ny manomena iarena voninahitra toerana ambony ahavo tsara eo amin'ny fiainana. O ny fahasoavanao mahatonga anay mahita fitim, tsy voahilika, matsangan-javatra, mahavita zavatra. Ny fahasoavanao ny mahela velona anay, fahasoavanao ny miaro anay mahatonga anay salama. Reba shakaya mahenta, rekama mama sendele rebo shakoya, reba baba shakaya. Na fahasoavanao Andriamanitra, mbola nahazahoanay fahatsarana manjakarivo, mahita fitiana amin'ny olona, mahita fitiana amin'ny toeram-piasana. Noho amin'ilay fahasoavanao, noho amin'ilay fahasoavanao Andriamanitra. Fiverenana. Fahasoavanao no dato izao tsy toy izao ntsony. Ratsy ianao. Ratsy no ianao. Fahasoavanao no dato izao tsy toy izao ntsony. Ratsy no ianao. Farany Jaune voalohany 2:14 eo am-pitsanganana ihany. Miaraka tsika azafady. Nanoratra taminareo ray satria efa nalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Tianao ve ianao ahery tsara? Haharesy ilay ratsy ako itoetra ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. Zay no mahatonga anao mahery ka na hiady aminao aza andevoly. Andro aman'alina asio tenin'Andriamanitra ao anatinao. Milaza aminareo anareo mitondra voky reny satria ato dia misy fikarakarana manokana ho an'izay mitondra voky. Zay mivady nanana expérience maro tamin'izy io. Zavatra ny ainana le izy fa tsy baiboly ihany. Ahoana azafady? 10 ny zanakay, roa lahy 3 vavy, roa lahy dia 3 vavy mifanesisesy. Tsy zay ny nandahatra an'io fa Andriamanitra. Fa izy 5 ireo samy nisy ataka daholo tamin'ny fitondrana azy. Zaza voalohany avy any Tamatavy maman amonjy ana ao Moramanga tamin'izany fotoana zany. Zany nandeha taloha dia nanaraka fara izy. Fa tsy haiko hoe sachet efa misy 20 angambany feno lo nandoa izy. Miakatra ny tendrombohitra zay anatina Vavaka andro alina io. Anay bevoka rehefa amin'ny atoandro any mandoa amin'ny alina araikitra. Misy taona miala tsiny sady mivalana mandoa miaraka io. Tsy avy nandoa vao nivalana. Azonao sary an-tsaina ve zany? Miaraka eo no eo natahotra tamin'izany satria mihetsika be eo kibo. Zay koa amin'io misy mamosavy trano nipetrahanay ny misy angatra. Tamin'ny fotoana hiterahany saorana ny tompo fa misy rasazy tia anazy be. Tsy piara ny Vavaka tsy manino fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia tia anazy. Za matahotra vehivavy andeha hiteraka tamin'izany andro zany fa tsy amin'izao. Rehefa satria tamin'ny farany teo fa nanaraka zay mahatonga tsy matahotra intsony fa ny affronter azy tsara. Sambany tamin'io ny zavatra dimy tany an-trano kako azo satria za matahotra natrika lizy teo. Tena nao ela mihitsy atany satria atahorako. Tiako zany izy mivoaka avy eo vao atsoina tsy namana mihitsy ato amin'izany.
dia somary elaela kely tsy mety mivoaka le zazy dia efa nanomana fitaovana andidiana ny lehibe ny dokotera tao dia ozy le rasazy ty azy azafady kitahin'Andriamanitra ndry alefaso fa vita nefa mididiny olona ndry alefa ndeha nivoaka tsy didy avy azy ty afatanana ho an Jesosy tonga le dokotera avy any le zaza efa nivoaka fangateraka eno tsara tika zany olona manino zany inona ny tiany atao zany andidy tonga dia naoriny entany dia lasa izy nody misy ataka ao fa matoy izy maresy misy inona ao misy tenin'Andriamanitra ao anaty ao misy inona ao azafady zany tsy filambonjy any ambadika any zany tsy ohatran'ny vehivavy tsy maty fiteraka io waye waye lany amin'ny waye ny herinao ranabavy azafady aza manao an'izany nareo raha hiteraka waye uy waye dada aiza anao teo waye karaha ny alanao waye nareo asio tenin'Andriamanitra ao anatinao tonga nay ny faharoa avy any misy menasy zany andeha io zavatra io mandeha hatramin'ny tsirona mandeha hatramin'ny fikarakarana sy ny tarina fa ny zavatra fantatra hoe dia zao fotsiny devoly io amotika ny zanakay faharoa kereto teraka 7 volana dia ozy le rasazy mivavaka marina nareo sakeo izy aleo teraka 7 volana toy zay teraka 7 volana fa vitso izy zany 7 volana zany teraka ka azo ohatran'izao misinao tenin'Andriamanitra tsy mamotsitra mihitsy saika mony io zanakay faharoa io fa le rasazy tonga tao an-tranonay afaka 3 andro iny sokafany ny lelany dia tonga dia naka ciseau izy natao ohatra tamin'izany natsofiny tany naty vavany tany ciseau tak izy koa professionnel be mihitsy ny zavatra nitapahany tao mano lela tao saika mony ty zazy ty ozy kanao zany ataky taolo fa Andriamanitra eo foana izy tsy hohaniny zany izy saorana ny tompony fahasoavan'Andriamanitra dia iny izy hitantsika iny ka 8e mois izy no mivoaka dia mandeha indray ny manaraka avy any akasia nisy foana gracia nisy shekina nisy izy 5 nandalo ataky taolo ary zay nitenenako tamin'ny vadina pasteur rehetra atao anatin'ny fiangonana satria maro am'ireo no atake daholy fa ny any mamanareo tsisy nahazo anazy ny ataky rehetra fa nanresy foana izy sy hoe izy mafy be akory fa misinao tenin'Andriamanitra raha lasana bavy raha tia nresy ianao raha tia hery ianao asio tenin'Andriamanitra raha tianao hiverina ny vadinao asio tenin'Andriamanitra ao raha tianao hilamina ny fiainanao asio tenin'Andriamanitra ao raha tianao ampiasain'Andriamanitra ianao asio tenin'Andriamanitra ao raha tianao androso ny ara-pananao asio tenin'Andriamanitra raha tianao hilamina tsara io situation io aoka izy teny ao anatinao ao ny fiainana tsy azonao hitsarana velantsika tenin'Andriamanitra eny ambava ihany no entinao tsia fantatry ny fiainana hoe ao anaty zany sa eo ambava fotsiny hoy ny Baiboly aoka ny vavako tsy misy hafa ny eritreritra sady ao anaty izy no eto ao ambava hoy ny Baiboly hoe mampiboiboika teny tsara ny foko ny laza ny mpanjaka ny teny mafaly aloko ny vavako izy zavatra viany anaty any misy teny ao anatinao ao dia hitanao fa mandresy ianao raha lasana vavaka zany no mahatonga pino tsy rava satria misy teny ao anatiny ravany olona ianao fa tsy maravanao ny olona raha misy teny ao anatinao eny fa na dia efa ataontsika hoe azo zay efa tsisy raviny tsony azy ianao nanintsany raviny efa nangozozo efa kely sisany miazona anao hoy ny Baiboly na dia efa nikapaina aza ny azo izy na dia efa nikapaina aza ny azo ka ny fotony sisy fa vao mareny fofony rano izy iny dia mamaka ny raha iny dia maniry ny raha iny tsy izy ny rano fa ny tenin'Andriamanitra na dia ohatrany tsisy ny ninona tsony azy ianao androany ohatra zany tena hoe tsy départ 0 ianao fa départ moins tena tsy hitanao mihitsy hoe ahoana ary ty fiainako ty raha misy tenin'Andriamanitra ao toy izay bon voyage ianao andeha lavitra ianao tsy maintsy tanteraka aminao zay ao anatin'io fonao io raha lasana bamalana taovy alleluia mafy zany mo hitanao zany
zay nahazo anao teo aloha tsy tokony ahazo anao tsony fa izy tenin'Andriamanitra ao anatinao ao ho anareo be voky reo mitondra voky reo aza matahotra hoe satria zao ny nahazo anao taloha efa matahotra koa ty fa efa hiteraka asa hagnanao koa raiky raika ty ay za dia matoky anao dady ey aza miteniteny an'izany matoky anahy ianao manana ny tenin'Andriamanitra ianao ny vadiko aza ny le fasako zany ka ianao ve no mandrena tsara ve ianao ny le fasako tiky resahana le miteraka aza matoky any tena namana aza matoky any dady zany ianao ny amin'ny zavatra io Baiboly tsy miteny hoe indro idada omba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahatamperany zao tontolo zao ianao zao ody rehefa avy eo za andra i olonao ombanao ve amin'izany asio teny ao anatinao ao any anatinao maniry ao anatinao fa tsy ravo zany ianao tsy ravo zany ianao tazomy ny tenin'Andriamanitra rahalasana bavy amen ve faranatsika amin'ileo matoky loatra ianao tsy andao dia mandeha mody ianao rehefa avy eo miaraka amin'izany teniny tsy voatery mody amin'izay andehananao any tsy manino oh eva shakaya mama hely tsara Jesosy hey ianao ilay oman anyuar mandrakzay izay lazainao dia izay no ataonao tsy mba mandao tsy miova fa matoky hatramy farany Andriamanitra mitsaokanao mitsaokanao matoky azy venao amin'ny okano io matoky loatra anao tsy Andriamanitra mitsy ny matoky izy dia tsy mandao anao matoky loatra tsy andisy fanatena porofoinao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao matoky loatra anao tsy andao ianao mombanay mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahatamperany izao tontolo izao andro aman'alina miasa ianao eo fiainanay miasa le volo saiko tsy matafiky ny tsipikany sy ny balany porofoinao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao izay lazainao dia izay no ataonao tsy mandao anao zany izy tsy mba mandao sy miova fa matoky hatramy farany Andriamanitra mitsaokanao mitsaokanao matoky loatra anao tsy andao zany misy tompo matoky loatra tsy andisy fanatena porofoinao izany tamin'ny fiainako efa akaiky ny fotoananao ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy efa afaka manao zavatra matoky voatery rapitso na rafaka pitso raha mihina anao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra na dia amin'izao anio izao azy vao mirafa edy dia afaka isavatratranga matoky loatra tsy andisy fanatena porofoinao izany tamin'ny fiainako tsy mandrakizay ny ala helinao
katsapako ankehitriny matoko loatra tsy andahoa tianao loatra tsy andahoa iana tsy ambela ay amin'ny atsasadalana izay natomboka tsy maintsy vitainao katsapako ankehitriny tianao loatra tsy andahoa ianao tianao loatra tsy andahoa ianao tsy ambela ay amin'ny atsasadalana izay natomboka tsy maintsy vitainao katsapako ankehitriny tianao loatra tsy andahoa ianao izay natomboka tsy maintsy vitainao katsapako ankehitriny tianao loatra tsy andahoa ianao tsy mitohitsony io fahoriana eo amin'ny anaran'i Jesosy resy lahatra tsara ve tsy mitohitsony io fahoriana tsy mitohitsony io fahoriana eo amin'ny anaran'i Jesosy miasa andro aman'alina eo amin'ny fiainana ho Andriamanitra mahereza mivavaka azadino ny fo mirobiny folo alina fenoy tenin'Andriamanitra ao anatinao aza mifidy tenin'Andriamanitra akatoavany fa rehefa Andriamanitra no miteny dia raiso iaino akatoavy amen na ve misy dadanao ve ato misy neninao ve ato raha pitsoary amin'ny raika ambin'ny folo iaraka ny voninahitra an'Andriamanitsika amin'izy mivady izay namantsika ato anatin'ny fiangonana izany zoma tsy misy fotoam-bavaka sabotsika mividy sasany maraina alahady amin'ny 7 ora maraina afaka mbola manoratra anarana zay ho atao batisa fa fifadian-kanina 5 andro farafakeliny izany dia fanaisan'olona rehefa avy eo misy anabavy anankiray efa andraisiko tany an-trano tamin'ny maraina teo ny antony manokana izy andraisiko voalohany eo rehefa avy eo dia manaraka ny fandaminana rehetrarehetra ireny tahantsika ny tompo saoran'ny tompo amin'izay raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy manao ny dera sy ny aza ary ny voninahitra voarainay ny afatra voarainay ny teny miasa andro aman'alina ho anao zay dia HANAM-PITSAHARANA fa ny devoly tsy havitana korontananay sotra dada sotra ny amin'ny tonano ny tsirairay avy ato anatin'ny fiangonana ny voninahitra rehetra dia hisanatra ho anao rery any sotra ray masina amin'ny anaran'i Jesosy voataly fiainanay amen ambarao ny fomba ny tompo raha andeha dia fantatry fa mombanao fa fenao ny fitahin'i Kristy raha andehanao dia fantary fa mombanao fa fenao ny fitahin'i Kristy ao amintsika teny fanaovantsika veloma mesa ho an'Andriamanitra dia HANAM-PITSAHARANA ny fiara-miasa amin'ny table de mixage amin'ny réception na papa na maman ho antsika izay mila fionana manokana amin'ny lehilahin'Andriamanitra sy lehilahin'Andriamanitra androany dia raha ohatra anao mbola tsy naka rendez-vous dia afaka manantona eto amin'ny réceptionniste miona amin'izareo miresaka amin'izareo eo dia ny bevoka aloha ny mandeha aloha dia manarakaraka an'izay ny tonga tamin'ny sabotsy ny tonga tamin'ny alahady dia ny tonga androany araka ny fandaminana avy eo amin'ny réceptionniste tompoko zany